raha ho an'ny média zany manokana dia olo zany resaka master zay école de master zay misokatra amin'ny teny zay efa irahantsika malala angamba fa efa sokatra efa ela ny licence zay licence zay azahoana ny communication numérique licence amin'ny communication numérique na licence koa amin'ny marketing publicité journalisme na koa amin'ny informatique et télécommunication zay fanazaratsika hatramin'izay moa zay zany azahoana maripaizana licence anandrabe bac plus 3 fa ny vaovao moa zany dia efa voalazako teo hoe fisokafan'ny master dia zay azahoana hatramin'ny bac plus 5 amina resaka audiovisuel sy ny art graphique ao ihany koa marketing publicité journalisme dia ao ihany koa ny génie électronique sy ny informatique zay moa zany zavatra efa isan'ny fantatrin'olona be zany gama ny média zay école spécialisée amin'ny resaka audiovisuel sy ny resaka numérique sy ny resaka technologie vaovao dia mazava be fa mbola mitohy ihany koa formation professionnelle zay misy ny resaka son dia misy ny resaka web misy ny resaka image anisany mampiavaka ny média faharetan'ny fotoana zay fisy misy dia mizarana foizina satria veronay fa raha hoe tsy tokony ao anatin'ny telotona zany nga moa zay vao makita licence fa ao anatin'ny roatona eo zany hoe farabe volana ao anatin'ny klasy dia enam-bolana anatana stage sa voyage publication sisa dia efa tokony efa azahoana zay licence ohatra ny fomba ny système any ivelany zany amin'izao efa somary miala amin'ilay faharetana lava hoe dia ao anatin'izay nefa rehefa nataonay case technique rehetra ao anatin'ny système ekan'be hita hoe azo tanterahana tsara ihany zany fa fitany fampianarana ao anatin'ny licence ao anatin'izay fotoana zay dia miampy kely amin'izao dia mahazo afasaka hoe master isika dia miteny hoe mijery asa sarotra be mandainga zay milaza mitena hoe matonga dia mampidrasy ao anatin'ny tsihatra ohatr'izao tonga fotsiny zany ho an'ny média dia mivelana be tatasika be tsihatra asa zany ho an'ny média zany hoe mpianana mataonay fistomisany chômage satria asymbola mavita fianarana fa dia asa mahazo asa satria nasihatra rehetra zany ataontsika hoe mialasika teo vahiny secteur d'activité rehetra dia azo midirana daholo na ataontsika eo na ny présidence na ministère na orange na maniza zany sehatra mety afahana hidirana asa zany afaka hidirana amin'ny 10 octobre ty zany zao fidirana manaraka amin'ny média ho an'ny misy mizara roa tsara miavaka tsara ny média dia misy ny formation professionnelle dia misy ny formation universitaire formation professionnelle mazava ho azy fa tsy mila bac na manana na tsy manana bac dia afaka manao ny atao formation en image sans web dia ho an'ny formation universitaire zay tsy maintsy manana bac dia mibac anay zany amin'ny tsy maintsy exigé ny formation universitaire dia azahoantsika ny bac plus 2 bac plus 3 araka ny bac plus 5 tsy manana concours sika ato amin'ny université média iverinay fa efa concours tsara be nga manana atao tamin'ny baccalauréat zay nafahany lazan'ireo intesté ny fanjakana hoe afaka miditra ty amin'ny sehatry ny université amin'izay ianao efa aviany amin'ny baccalauréat noho izany dia tsy manisy sao zay concours fa sélection na dossier zany no napetraka eto